Lafa mavao afatanteraka kosa indray ny tanterana omaly ny fanaovatsy ny mpiara-miasa eo amin'ny Gasinet ny fahadiseranana ary ny Omerta izay tafiditra ao anatin'ny fampiarana ilay antsoina hoe module MIDAC anafianganana ihany koa ny asa mampifandray azy reto. Sehatra iray ifanakalozan'ireo mpandraraha ny sampandraraha-mpanao fanamariana na ny agence de contrôle ary ny eo anivon'ny fahadiseranana ny module MIDAC na ministère, département, administration et contrôle. Nanaiky ny ampiatra azy ity ny eo anivon'ny Omert na ny office malagasy d'études et de régulation des télécommunications ka no tanterahana omaly ny fanaovana soniny fifanarahana fiara-miasa teo amin'ny Gasinet, ny fahadiseranana ary ny Omert. Manazava ny mahazava-dehibe izany ny tale général ny Omert. Raha hoe azo sapaitana aloha eto dia hoe ny firoborobony ny teknôlôjia vaovao ahafahantsika manamora sy manamaivana ireo asa rehetrarehetra ahafahana manao ny fahadiseranana. Izany hoe ny Omert hatreto isan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fametrahana ny antsoina hoe fahasondalana mikasika ireo fitaovana mikasika mampiasa ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisan-davitra izany sy mampiasa ireo onjam-peo dia noho ny fisian'ny module MIDAC io dia azo atao tsara izany ny manao ny atsika hoe déclaration en ligne na raha vao miainga any ivelany fotsiny zany ireo fitaovana izay tokony tonga eto Madagasikara noho ny fiara-miasa amin'ny eto amin'ny Gasinet sy ny douane malagasy dia ary ny Omert taorinan'ity fanaovatsony ity zany dia hiamora ary ho maivana tokoa izany ataoko hoe procédure douanière izany. Natao ihany koa mba hiadina amin'ny osika ny MIDAC araky ny voalazan'ny Vola Razafitra Miandra tale général ny fahadiseranana. Ny MIDAC izay manome lanja ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ary manafona miandalana ny fikirakirana taratasy izay mora atao osika. Nanamafy zany Andriamatoa Pascal Besançon, filoha tale général ny Gasinet izay nilaza fa manafaingana kokoa ny fomba fiasa izany MIDAC izany.